Mbola hijanona anatin'izay pejin'ny fahasalamana izay ihany sika isan'ny firenena atao ohatra ty Afrika amin'ny ady amitazomoka i Madagasikara nandritry ny fivoriana tampony vondrona afrikanina ny volana janoary lasa teo tao Addis Abeba dia tafiditra amin'ireo firenena 7 nahazo ambara i Madagasikara ho amin'izany. Iray amin'ireo firenena 7 mendrika indrindra teo amin'ny ady amitazomoka i Madagasikara ary nahazo amboara avy amin'ny ALMA na ny Alliance des dirigeants africains contre le paludisme nandritra ny fivoriana tampony vondrona afrikanina tanterahana ny faran'ny volana janoary teo tany Addis Abeba. Ny tanany larana faharoa i Madagasikara raha eo amin'ny filaharana. Ireo firenena ireo no nahavita nandrakotra 5.900 ny fizarana lay misy tomoka sy ny famendrehana fanafody. Ny enina ny tapafatesana nateraky ny aretin'ny tazomoka ateo anelana ny taona 3 sy 10. Nanomboka tamin'ny tanjona moa amin'ny ALMA dia hoe miazo mijery lavitra hoe ny ato Afrika sy ny zao tontolo zao dia jereny amin'izay zany isam-pirenena dia ny Madagasikara tena midina be mihitsy tany amin'ny 21% ohatra ny tazomoka midina tany amin'ny 4%, miakatra kely 5-9% izy teo fa dia iny tarehimarika iny no atao taliny zareo raha zao tontolo zao dia hoe napidina ny tarehin'ny marika amin'ny tazomoka manerana ny Afrika sy raha zao tontolo zao dia izay anjara biriky Madagasikara zay zany no raisiny zareo ihany koa hoe efa midina ny tazomoka Madagasikara dia mba mitondra anjara biriky iny ho an'ny fidinan'ny tazomoka rahan'izao tontolo zao. Ireo stratégie napetraka koa nefany dia namono zareo le paikady ireo na ny tapafatesana zany na tamin'ny aretina dia midina teto Madagasikara tamin'ny tazomoka amin'ny tazomoka. Ateo anelana ny taona 20 sy 2012 dia niisa roety sy ray tapitrisaka hatramin'ny roa tapitrisa ny trano nanaovana famendrehana fanafody na ny CAID tamin'ny faritra Voatany ary manodidina ny 4.0 tapitrisa kosa nylay misy otomoka nozaraina tany amin'ireo distrika misy 20 mora andera ny valanaretina tazomoka. 5 tapitrisa kosa ny test de diagnostic rapide momba ny tazomoka nampiasaina teo anelana ny taona 20 sy 2012 ka olona mahery ny roa tapitrisa no nozaraina ny fanafody ACT. Ankoatr'ireo dia vehivavy mitondra voka maro no nahazo fanafody fiarovana amin'ny tazomoka. Efa misy ny paikady vaovao amin'ny taona 13 mikasika ny ady amin'ny tazomoka ka tanjona ny anafoanana tanteraka ny tazomoka. Le hoe paikady vaovao dia amafisana foana le paikady misy tohizana zany satria tsika rehefa nametraka n'ireo le nahazo an'ireo famatsim-bola ireo dia nisy zavatra efa vita sy azo zany dia ny paikady moa zany dia tazonina ny zavatra tsara efa azo ireo atao izay tazonana an'ireo dia nanao paikady koa ho an'ny hoe fanafoanana ny tazo eto Madagasikara hoe vers l'élimination. Io moa dia mbola lavitra ezaka iny nefany efa napetraka ny paikady efa nihitra tamin'izay lalan'izay tsika dia ho atao izay. Ny paikady moa dia le famendrahana miady amin'ny moka dia famendrahana fanafody fizarana lay misy otoboka maimaimpona dia ny fanafody fitsaboana amin'ny marary maimaimpona. Ny zavatra tsy indrina fotsiny dia fanapariana le fitiliana. Le fitiliana maimaimpona tsy maintsy voatily daholo zany ny aretina tazomoka zay vao mihina ny fanafody zay vao atao hoe tazomoka. Misy le hoe test de diagnostic rapide na le jerena koa izy amin'ny microscope. Dia eo koa famezana ny fanafody ao an'ny vehivavy bevoka, iarovana ny ain'ny vehivavy bevoka sy le zaza ao am-boka. Mandritra fitondrany voka alaina maimaimpona ny antom-pahasalamany. Dia eo koa moa zany le fanentanana. Io zany tena mahay irahana miasa amin'ny départementa maromaro entanina koa ny olona amin'ny ady amin'ny tazomoka na le hoe mobilisation sociale tsy maintsy atao koa izay. Dia fitiliana ny valanaretina sy fiembesana le valanaretina mba hafahana mandray fepetra aingana dia aingana mba tsy hiparihan'ny valanaretina sy tsy tombon'ny faty n'olona ny fahafatesana
dia tsy maintsy mametaka n'izay paikady ahafahana mity lengenadengana valanaritina zay to Madagasikara ahafahana raha misy tanatiotranga dia midina engenadengana mamonjy n'izay valanaritina zay. Maneran-tany olona miisa 7 sy 4 alina sy enetsy isan-taona no mamony ainy noho ny aretina tazomoka ka ny ankamaroany dia avy aty Afrika avokoa. Hatramin'ny taona 2000 nefa dia olona manodidina ny 1 sy 3 tapitrisa no hafitra taty Afrika ary nienatra any amin'ny 770 isan-jato ny tahampahafatesana vokatry ny tazomoka.